fa andeha ho fantarintsika misimisy kokoa ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny momba ny BNGRC na ny Bureau National misana ny fitantanana ny loza sy ny loza voajanahary. Ity rafitra ity moa misana ny fandrindrana ny fandraisana andraikitra atao aloha mandritra ary aorianan'ny loza. Marena moa fa tsy ny rivo-doza ihany fa ireo mety loza voajanahary no idiriny ity rafitra ity antsehatra ka izay anondeha ho ampafantary ny ravaka Andriamanala sy Stéphane Razafy Mandimby antsika indray. CNS na Conseil National de Secours no niantsona ny Bureau National misana fitantanana ny loza sy ny loza voajanahary na ny BNGRC tany Ampiandohany. Ny taona 2020 no niova ho lasa BNGRC ity rafitra ity izay eo ambany fehiny ministera ny atitany. Araka ny anarany dia misana ny fitantanana ny loza sy ny loza voajanahary ity rafitra ity ka tanjony anamaivana ny vokatra ny loza voajanahary. Io zany raha somary manao jery todika kely tamin'io le hoe Conseil National de Secours io dia raha ataoko amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe miandro fotsiny zany ny sampandraram-panjakana zany hoe tonga ny loza ohatrany cyclone zao io le mitranga amin'ny fotoana io ny tondradrano na ny resaka doro na ren'le horohorotany sy ny sisa de moa zany loza voajanahary miandro fotsiny de rehefa avy eo zay vao manao tombana de manao ny famonjena sy ny fanampina zay zany ny taloha. Fa rehefa tateorina ny voatra ny toedrarà mandeha ny fikarohana sy ny fijerena ny fivoatra ny zavatra eran'izao tontolo zao dia ny fanaraka zany ny firenena fa hoe tsy hijery fotsiny tsy hiandro fotsiny fa aleo zany tantanana ho gérena moa zany fangaro ny teningasiny teny français ho tantanana loza voajanahary dia nisy zany stratégie nationale napetraka na politika pirenena zany na paikady pirenena amin'ny fitantanana loza voajanahary dia navoaka niaraka amin'io lalàna io dia ny tena tanjona zany atao amin'ny Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes dia ny hoe mba ho maivana ny fiantraikany loza voajanahary any amin'le le vahoaka ka misy dingana be dia be zany atao mba hatratrarana zay tanjona zay hoe ahoana ny amavainana zay mila mahafantatra le olona hoe toerana misy aty dia misy foana loza voajanahary dia misy fepetra tokony hoarahana dia ny ato amin'ny BNGRC zany no anisany mission zany mampahafantatra ny mpiarabelona hoe inona ny tokony ataony mialoha mandritra ary aorianany loza. Ato ihany koa dia mandrindra zay zavatra rehetra mikasika ny loza voajanahary na tetikasy io zay activité zany tout ce qui est activité mifandraika amin'izay loza voajanahary zay eto Madagasikara. Miara-miasa akaiky amin'ny sehatra tsy miankina ireo sampandrarany firenena mikambana sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana misehatra eo amin'ny fanamaivana ny visatra loza voajanahary ny BNGRC. Atao anatin'ny taona vitsivitsy zao no nametrahana ny rafitra cerveau teo anivon'ny BNGRC izay isan'ny fanatsarana natao anamborana ny fandraisana andraikitra aloha mandritra ary aoriana ny fandalovan'ny loza. Cerveau moa zany ny fanalavana ny cerveau dia hoe centre d'étude de réflexion d'éveil d'orientation na afoezina amin'le hoe centre opérationnel. Io moa zany dia atsika hoe direction anankiray ato amin'ny BNGRC satria ny BNGRC tokoa dia misy direction efatra dia anisan'izay io centre opérationnel io vao vitivity ihany moa zany no tena ny foroana tato ny tena andraikiny ny cerveau moa zany amin'ny
andro ohatran'izao zay misy rivodoza mandalo dia voalohany indrindra manangona an'izay vaovao rehetra mifandraika amin'le loza satria mitsinjara any amin'ny faritra any koa mifandray tendro amin'ireny ny ato amin'ny BNGRC satria misy an'le hoe comité régional, ny comité de district, ny comité any amin'ny commune, comité de GRC zany hatrany amin'ny fokontany any dia raha any amin'le toerana trangano loza zany a dia mandefa vaovao ty de ao amin'ny cerveau zany manangona zay vaovao zay rehefa tafangonao le vaovao dia ataontsika hoe traité na araviny dia vita zay a dia manao suggestion na recommandation indray a omena ny staff ny BNGRC. Nisy osikevitra ny volavolain'ny BNGRC avy amin'ny alalan'ny fanangonam-baovao sy ny tolo-kevitra omeny teknisiana avy amin'ny cerveau moa no entina ao amin'ny fivorian'ny CRIC na ny sehatra fifanakalozany roapsehatra eo amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny loza. Anamora ny fandraisana andraikitra dia efa mizara ho cluster valo iroapsehatra rehetra dia ny eo amin'ny lafiny ara-pitaovana, ara-trano, rano sy fahadiovana, fanabeazana, fampisakafoanana, fanjariana sakafo, fahasalamana ary fahina ara-tsosialy.